mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy zay tratra izao fotoana manokana izay andrasantsika ny lesona ho an'ny lehibe izao amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra hatransika fa mbola afaka mizara izany teniny izany ary koa mandray hery ao anatiny. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaksika. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay manome anay fotoana mba ahafahanay mandray famindrampo avy aminao. Misaotra anao ihany koa Tompo izay miaro anay amin'ny ratsy rehetra ihany koa ary koa manome zavatsoa dia ny sakafom-panahy mba ahafahanay mijoro manjakariva amin'ny fakam-panahy rehetra. Mirataka aminao mba hiteny manoloana anay ary ankahirezo manjakariva ny fonay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe lova-pitiavana. Ny fitiavana no fenitry ny fiarahamonina kristiana nandritra an'ireo taonjato voalohan-dohany. Izao no nambaran'ny Tertulien mahakasika izy io hoe ny asa vokatry ny fitiavana ambony indrindra hoy izy no mitarika olona maro hametaka famantarana eo amintsika. Jereo hoy izy ireo fa mifankatia izy ireo. Fomba iray anisan'ny lehibe indrindra nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra no niseho rehefa namely tamin'ny taonjato voalohan-dohany ny nisian'ny fiangonana tamin'ny taona 100 sy ny 590 taorianan'i Kristy ny arety mandringana. Nitondra fanampiana ho an'ireo marary sy ireo ambavahoana manko ny kristianina. Namono olona nalina arety mandringan'ireo ary namela tanàna madinika sy tanàn-dehibe maro tsy isy-ponina. Nisy fiantraikany lehibe teo am-ponina ny asa fanompoana feno fandavan-tena sy fahafoizana ny aina ary feno fiahiana sy fitiavana nataon'ireo kristianina. Rehefa nandeha ny fotoana dia ponina narivo avy eo manalina ary faritra no atapitrisany teo amin'ny fanjakana Romanina no lasa ninon Jesosy nandritra an'ireo valanaretina roa ireo. Ny fitiavana, ny fiahiana ary ny fikarakarana voarindra sy feno fandavan-tena natao tamin'ireo marary sy ireo ambavahoana no nahatonga ny olona voasarika ireo mpino ireo sy ilay Kristy izay nosoloiny tena. Ny asan'ny Rodney Stark, The Rise of Christianity izy dia fitantarana moderna izay maneho an'ireo toe-javatra ara-tantara ireo amin'ny fomba fisehoany vaovao sy nohatsarainy. Lazainao ny fomba niovan'ny fiarahamonina kristianina manontolo nandritra ny valanaretina faharoa ho tena tafika mpitsabo mihitsy mpanampy nitondra an'ireo filana fototra mba haveloma amin'ny fiarahamonina izay tanatin'ny fanaintainana. Tamin'ny fotoana izay nampirongana indrindra n'ilay valanaretina faharoa manodidina tamin'ny taona 100 dia nanoratra taratasin'ny Paska iray Dionysos ho fankasitrahana ny ezaka feno herim-po nataon'ny kristianina teo an-toerana noho ny fitsaboana nataon'izy ireo. Betsaka tamin'izy ireo namono ny aina raha teo fikarakarana ny hafa. Naneho fitiavana sy fahatokiana tsy misy fetra ny ankamaroan'ireo rahalahintsika kristianina ka tsy nikely aina velively ary tsy nihevitra afa-tsy ny hafa. Tsy nanany amin'ny loza izy ireo fa nikarakara marary, namaly amin'ny filan'izy rehetra ary nitsabo azy ireo tao amin'ny Kristy ary niaraka tamin'izy ireo no nandaozana ity tany ity tamin'ny mpitoniana feno fiadanana satria nifindran'ny aretin'ny marary hafa izy ireo.
anjary teo aminy aretin'ireo namany ary nekeny tamin'ny mpifaliana ny fanaintainany. Tsy nisy olana taminy ary ny zavatra tena manosika azy dia mazava ho azy fa ny fitiavan'i Kristy. Izany ihany koa ny tokony hisintomantsika lesona, ny herim-po sy ny herin-tsaina nananan'ireo kristianina voalohan'ireo nitondra vokatra teo amin'ny fiarahamonina, nanampy ary naneho fa eo amin'izy ireo tokoa Kristy. Irina mba hanao an'izany ihany koa ianao, ny tahaka an'izany izay azonao atao eo amin'ny namanao, eo amin'ny hafa manodidina anao, fa ny fitiavan'ny Tompony ho zaraintsika ary izy manosika antsika hiahy ny hafa satria izy efa niahy antsika ihany koa. Amen. Afaka raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona menao aneny io izany. Ampio izay mba ho tahaka an'ireo kristianina tany aloha ihany koa ary havita benao ireo azy satria ianao ihany ao anatinay ihany koa. Ary ampio izahay mba hatoky ny amin'ny fitantananao mandrakariva satria natsoinao mba hitondra fitahiana eny amin'ny manodidina anay rehetra eny ihany koa izahay. Ao anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.